Ramatoa Hery Daniel Lapitandrina ny fiangonana Refy France no falindray miarabanao ankehitriny izay miaino sy manaraka izao fandarana izao. Afaka niova ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra ny tsy mibadika ny tantaram-piainanao amin'ny tsara lavitra ary nitondra ny fiainanao ho amin'ny voninahitra mankamy ny voninahitra. Tsy miova ny herin'Andriamanitra mamonjy sy manafaka amin'izao andro iainantsika izao Andriamanitra ary mahay manao fagagana sy manasitrana ary tena mahay mamptsimbadika ny tantaram-piainanao. Noho izany indrindra no izarako aminao indray ankehitriny famarinan'ny tenin'Andriamanitra izay amonjy sy anafaka anao. Androany dia mba te hiresaka mikasika ny fiangonana tao Laodikia izay ambara ao amin'ny Apokalipsy toko 7 ka manomboka amin'ny andininy 7:10 hoe fiangonana matimaty. Zany hoe tsy azonao mihitsy ny laza azy ireo fa tsy pino izy na tsy kristianina izy na tsy fiangonan'Andriamanitra izy saingy kosa Andriamanitra dia mahita mazava fa tena tsy mangatsika izy kanefa koa tsy mafana izy. Dia hoy ny filazan'ny tenin'Andriamanitra hoe matimaty izay tokana no teny malaza mikasika ny aminy. Zavatra anankiray tena tokony ho azonao androany dia ny hoe misy voka-dratsy izany fiainana matimaty izany. Dia vokatra 3 vokatry ny fiainana matimaty. Voalohany araka amin'ny tenin'Andriamanitra Apokalipsy toko 7 io ihany dia ny andininy 9:20 sy ny andininy 7:20 dia zao ny voambara hoe matimaty ianao hoy Andriamanitra noho izany dia alohaky ny vavako ianao, alohaky ny vavan'Andriamanitra ianao. Izany hoe ny tiaida dia mampaloiloy an'Andriamanitra, tsy akasitrahany tsy mahafaly azy ary tena mampaloiloy azy, mampandoa azy. Zava-dehibe ny andrenesanao izany androany satria raha toy ny fiainanao ka tena ao anatin'ilay tsy mangatsika tsy mafana dia tokony ho tonga saina ianao ankehitriny hoe raha mandray izao tenin'Andriamanitra izao ianao dia tena mbola te hamonjy ianao ary te hanarina anao ary tena te hisintona anao indray Andriamanitra ho afaka amin'izany toerana matimaty ara-panahy izany. Vokatra voalohany izany izay ambarako aminao vokatry ny fiainana matimaty dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany, alohaky ny vavan'Andriamanitra izany, mampaloiloy an'Andriamanitra izany, tsy ankasitrahany mihitsy izay tsotra mazava be tsy misy mihitsy ny zavatra tokony mbola ohatrany hoe ohatraohatra horantsika mikasika ny amin'ny fiainana matimaty hoe famindrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay ka dia afaka mitohy amin'ny fiainana matimaty toy izao mandra-piavin'i Jesosy. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Noho izany dia mampametra-panontaniana ny amin'ny fidiranao ny lanitra raha toka matimaty ny fiainanao anio dia fotoana tokony hahatonganao ahazo an-tsaina fa zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra tsy hidiranao ny lanitra izany. Faharoa, vokatra faharoa vokatry ny fiainana matimaty dia mahatonga ny olona izay manana fahadiso-kevitra izy, mahatonga fahadiso-kevitra be mihitsy eo amin'ny fiainan'ny mpino sy ny kristianina ny fiainana matimaty. Eo amin'ny andininy 7:20 io ihany ao amin'ny toko 7 Apokalipsy dia manazava ny tenin'Andriamanitra hoe reto mpino tao Laodikia reto dia nihevi-tena izy ireo fa efa niariarena be ho azy, efa manan-karena ara-nofo ara-panahy ary tsy manan-java mahory. Zany hoe ny fomba fisainany sy ny fieritreretany sy ny fieviny amin'ny fiainany dia izay ny azy hoe fa niariarena be izy ara-panahy ara-nofo ary ny amin'izao fiainana izao sy ny amin'ny fiainana ho avy sady ihany koa manan-karena izy noho ny amin'ny asa isan-karazany izay efa nitanterahany teo aloha angamba hoe efa nanao asan'Andriamanitra izy, efa namoaka démonia izy, efa nitory ny tenin'Andriamanitra, efa nijoro vavolombelona izy, karazany zavatra maro asa fanompona mety efa nitanterahany teo aloha alkalofany ankehitriny hoe efa niariarena be izy ho azy ary milaza mihitsy izy fa tsy manan-java mahory kanefa kosa etsy an-daniny dia milaza Andriamanitra hoe ny fijeriko anao anefa hoy Andriamanitra dia olona ory sy malahelo sy mahantra sy jamba ary mitanjaka. Izany no fijerin'Andriamanitra azy. Zany hoe vokatry ny fiainana matimaty dia mahatonga ny olona sy ny mpino ary ny kristianina manana fahadiso-kevitra izay mahatonga azy tena mamita tena. Izany hoe ny fomba fahazahoany mihitsy ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny amin'ny tenin'Andriamanitra no diso fipetraka. Vokatry ny fanarahany an'Andriamanitra
zay matimaty no mahatonga izany. Raha toa zany ianao ka miainao anatin'ny fiainana sady tsy tena mangatsika ianao, tsy nandao tanteraka amin'ny finoana kristianina ianao fa tahaka ny ohatrany hoe olona mino an'Andriamanitra ihany, kanefa koa ianao tsy olona mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fanompona an'Andriamanitra sy ny fanoloran-tenanao an'Andriamanitra tsy mirehitra marina, dia milaza aminao fa misy fomba fahazahoanao tenin'Andriamanitra betsaka zay diso fipetraka ary dia mamitaka izany mahatonga mihitsy an'ny fahavalo mahavita mamitaka anao tariny fanahy mamitaka ka mahatonga anao hoany amin'ny lalan-diso. Androany fataro ny fiainanao sao dia matimaty ianao, vokatry ny fiainana matimaty fanoloran-tena ho an'Andriamanitra matimaty dia mahatonga fahadiso-kevitra, mahatonga famitahan-tena ary mahatonga ny fomba fahazahoantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra tsy ao amin'ny tena tokony ho izy, tsy ao amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra fa diso toerana. Ka zava-dehibe ny andrenesantsika izany. Hain'ny olona tsy enjery ary tena hitanao ombienimbeny ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 7 ka ny 9:20 zay milaza hoe indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy hiary sakafo aminy ary izy ho amiko. Dia hain'ny olona be dia be tsy enjery zany na dia tsy mipino azy. Ohatra fahatelo ny fiainam-panahy matimaty dia mahatonga an Jesosy tsy ao am-ponina ho intsony fa any ivelany. Grave be zany hoe ao averako fandroany satria izao ny antony. Mazava ho azy fa rehefa tsy ao am-ponao ry havana Jesosy dia nisy naka izany toerana zay tokony ho an'i Jesosy izany. Dia izany no mahatonga mpino sy kristianina maro manana sampy eo amin'ny fiainany. Manana sampy eo amin'ny fiainany izy zany hoe manan-javatra izy zay tiany lavitra mihoatra no Andriamanitra, tiany lavitra mihoatra no fanompona an'Andriamanitra, tiany lavitra mihoatra no ny tenin'Andriamanitra, tiany lavitra mihoatra no ny fiangonana, tiany lavitra mihoatra no ny firalahiana ho amin'ny Tompo. Manana zavatra maro samihafa izy zay tiany mihoatra no ny fitiavany an'Andriamanitra. Sampy ny fonao ny ilazako izany satria efa tsy ao intsony Jesosy. Dia tena marina re tenin'Andriamanitra efa andrenesinao nandritra ny fotoana naharitra sy ny fomba mampanao mety ohatran'ny hoe efa nahazatranao nandritra ny fotoana maharitra ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia rotina sy fahazarana fotsiny ireny ny tena marina. Fa rehefa matimaty ao amin'ny Tompo ny olona anankiray dia tsy ao am-pony intsony Jesosy fa efa any ivelany mandondona tsy manam-pitsaharana mandra-pandrenesanao ny feondray ankehitriny amin'ny alalan'izao afatra izao hoe ao ivelany ao ny Tompo ry havana mampalahelo be izany. Ka rehefa tsy ao am-ponao izy dia mazava ho azy fa lasa manana sampiny fo ianao ary faharoa manaraka izany mazava ho azy ihany koa fa nisy naka-toerana izany dia azoko antsoina hoe fanahy ratsy isan-karazany maro samihafa zay naka-toerana nahazo toerana ary izany indrindra no mahatonga anao mitorona arao sy mivadibadika ary mihevy tena foana fa mpino mandraka ankehitriny nefa ianao mahafantatra sy mahatsapa tsara mihitsy hoe efa tena ohatrany tena tsy tafiainga mihitsy ianao ary tena efa maina ianao ary tena efa mandrangirangy ianao saingy an'io tenin'Andriamanitra manazava aminao hoe tena tsy ao ny Tompo dia raiso ekeo izany. Tsy ao aminao intsony ny Tompo rehefa matimaty ianao. Vokatra fahatelo ny fiainam-panahy matimaty izany. Ka zava-dehibe ny zarana aminao izany androany vokatra izany rehetrarehetra zay nazava tamintsika izany dia te handroaka ankehitriny fanahy fangatsiahana. Roako miala amin'ny fiainanao ny fanahy fangatsiahana. Misy fanahy ratsy ry havana zay manangoly, misy fanahy ratsy zay tena manadomelina antsika rehefa nahazo toerana izy dia zay ny ataony, manangoly, manadomelina, mahatonga anao tsy anana intsony ilay fandresen-dahatry ny fanahy masina mikasika ny amin'ny fahotana. Ary vokatry ny fahotana dia mahafo ny olona. Ary noho izany no mahatateraka ilay fiainana tena hoe tsy ao intsony Jesosy. Mandroaka amin'ny anaran'i Jesosy ankehitriny fanahy ratsy nanangoly anao, fanahy ratsy ny fangatsiahana mivoaka miala aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Roako amin'ny anaran'i Jesosy izany miala amin'ny fiainanao izany. Akoatra ny fanahy ratsy zay roako ankehitriny dia natao hanenenanao ny fiainana matimaty izay nenanao nandritra ny fotoana naharitra. Natao tena ilaozanao izany, natao hibebaka ianao androany dia natao hibebahanao izany fiainam-panahy matimaty. Aza mangatak'andro manjeny andro lava fa fotoana mety fotoana an'Andriamanitra sy ianao androany
andaozanao ny fiainana matimaty ary andaozanao anapana hevitra afoizanao izany fiainana niala tamin'ny fitiavanao voalohany izany ankehitriny avaozy ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra. Atolory an'Andriamanitra ny fiainanao fa hafana fo azy ianao. Ambarao aminy fa tena anenenanao ny fiainanao lasa, ny vadibadianao tao anatin'ny fahazarana fotsiny sy ny rotinina fotsiny. Ankehitriny tena ibebao izany dia manafakanao ary miasa ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao, ny herin'Andriamanitra anova sy anatsimbadika tantaram-piainanao. Tianao Andriamanitra, tena tianao Jesosy. Izany mahatonga azy mandondonao ivelany, aza vela ela ho ivelany izy fampidiram-ponao indray ankehitriny. Tena pino, tena kristianina ianao kanefa any ivelany ve Jesosy? Nampalahelo sy mahamenatra be izany fotoana mety androany. Andaozana izany ny fanoloran-tena matimaty izany. Aoka fanafoa amin'ny fanomponan'ny Tompo, aoka tsy ho tahaka ny fiangonana tao Laodikia.